Nanatanteraka fialambe fanairana ny fitondrana kasika ny hoavin'ireo mpiasa misa efatra arivo eo anivon'ny vondrona Sodiaty ireo mpiasa androany teny Talatamady angatan'izy ireo ny tsy ampidirana resaka politika amin'ny orinasa sy amelana ny orinasa sy mpiasa iasam-pilaminana angatan'izy ireo ihany koa nijereny ny fanjakana akaiky ny mikasika ny fangejana ny kaonty ny orinasa amin'izao tsy nisy ny fanadihadiana nefa ny vola efa nafindra ka tsy nafana mandony karaman'izy ireo hoy ny solotena ny mpiasa. Ny tsahatra nanomboka omaly ny fandrovana fako eto Antananarivo renivohitra noho ny fitokonana ny mpiasa misa 200 eo anivon'ny Société Municipale d'Assainissement SMA takin'ireo mpiasa ny anoloana ireo mpitantana rehetra eo anivon'ny SMA noho ny tsy fahombiazan'ny fitantanana takin'ireo mpiasa nampitokona ihany koa ny amerenana ny SMA amin'ny fanjakana takin'izy ireo ny andaovana ny karamany ara-potoana ny fidirana amin'ny OSTI sy ny CNAPS. Anaingara-mpitso alahady 13 Novambra ny sambo voalohany hitondra ny vokatra litchi makany ivelany amin'ny taom-piotazana ny vokatra litchi 424 ity vokatra litchi milanja 705 taonina no anaingy amin'ny sambo voalohany io. Ny alatsinainy 14 Novambra kosa no miaro amin'ny Serana-tsambony Tomasina ny sambo faharoa izay hitondra vokatra litchi 705 taonina litchi mandidina 5,000 rial taonina hatramin'ny 4,000 rial taonina no hoentin'ireo sambo misa telo ivelany conteneur ao amin'ny SMMC mandritra ny taom-piotazana litchi 424. Ny olom-boafidy no mitondra ny loko politika eo amin'ny fitondrana na ivelan'ny fitondrana fa tsy ny mpiasam-panjakana hoy ny filohelevitra fahafito Milavonjy Philobert eny amin'ny anteny meram-pirenena natao hiasa ho an'ny firenena sy ny fitondrana ny mpiasam-panjakana ary tsy maintsy izy ireo ihany no mifandimy eo amin'ny toerana ametrahana azy ireo hoy hatrany ny filohelevitra fahafito Milavonjy Philobert manoloana ny resaka miteraka resabe amin'ny tambazotra tserasera sy amin'ny haino aman-jery mahakasika ny fanendrena ny mpiasam-panjakana ambony. Fali mitsidika ny tokatrantsika indray tokolasy tokovavy vanao zay miaraka amin'ny TV Plus Madagasikara amin'izao ala izao ato anatin'ny fampalalama voasika ary manasanao naraka izany hatramin'ny farany amin'izao sabotsy alina izao. Araka nefa natsidika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia nanatanteraka fionambe fanairana ny fitondrana mikasika ny hoavin'ireo mpiasa misa 4,000 eo anivon'ny vondrona Sodiaty ireo mpiasa androany teny Talatamady angatan'izy ireo ny tsy ampidirana resaka politika amin'ny orinasa sy amelomana ny orinasa amelana ny orinasa sy ny mpiasa iasam-pilaminana ary angatan'izy ireo ihany koa ny ijereny ny fanjakana akaiky ny mikasika ny fangejana ny kaonty ny orinasa amin'izao tsy nisy ny fanadihadiana nefa ny vola efa nafindra ka tsy ahafahana mandoa ny karaman'izy ireo hoy ny solotena ny mpiasa takin'izy ireo ihany koa ny fampijanonana ny perquisition izay miendrika fandrobana amin'izao fotoana izao. Njakandreo mahery omegarany avy tatitra ny vaovao. Magataka ny amelana azy ireo iasam-pilaminana ireo mpiasa misa 4,000 eo anivon'ny vondrona Sodiaty takian'izy ireo ihany koa tsy ampidirana ny resaka politika amin'ny fampitonana orinasa mamelona onona amanaliny angatan'izy ireo ny ijeren'ny fanjakana ny mikasika ny fangejana ny kaonty ny orinasa amin'izao tsy nisy ny fanadihadiana nefa ny vola efa nafindra hoy ny solotena ny mpiasa ka tsy ahafahana mandoa ny karaman'izy ireo. Ny zavatra hitarainana voalohany eto tompoko dia mba hanokafany ny fanjakana le contre ny orinasa satria amin'ny alalan'io ihany no ahafahana mpiasa misitraka ny karamana isam-bolana ka noho izany mangataka izahay tompoko aminareo mpitondra fanjakana oka mba hosokafanareo contre ny orinasa rehetrarehetra satria maro sampanao anatin'io compte io dia maro ihany koa sampan'ny orinasa dia amin'ny alalan'izay na fanay tsirairay avy mandray hoe hotrinina indray ny karama horaisinay ho complet ve io karamana io anaty comptenay dia izay ny angatanay aminareo mpitondra fanjakana oka re tompoko mba hoskafana daholo
daholo ireo compte bloquena rehetra izay amin'ny orinasa tompoko. Ny amin'ny orinasa no angatana eko hosokafana daholo satria maro izy ireo. Dia manarak'izay ihany koa amin'ny alalan'io karama io ihany koa no ahafahanay vahoaka mpiasa ato anatin'ny orinasa mamelona an'ireo vady aman-janakay. Ka noho izany aho potika ny sosialin'ny ankohonanay raha ohatra ka tsy misokatra io compte io satria inona intsony moa ny karama horaisinay. Ny asa mety andeha fety efa ho avy, ny ankizy koa tsy maintsy tonga ny krismasy hidongy kilalao zanak'olona ve azy dia mba ahoana koa ny taranakay. Dia mangataka mitondra fanjakana izany izay hoe aleo mba hosokafana ilay compte-ny orinasa. Tokony hijerena akaiky ny mikasika ny mpandraharaha malagasy fa tsy ny vahiny foana no omena tombony sy hoarovana ho izy ireo. Tsy misy idiran'ny mpiasa ny ady la politika amin'izao. Hoy hatrany ireto mpiasa ireto mizaka ny vokatry ny toetra raha politika ankehitriny ny orinasa Sodiat. Mpandraharaha 3,000 ohatra no tratran'ny fatiantoka amin'ny tsy fandraisan'ny vondrona Sodiat Anjara amin'ny kampania Litchi 2022 ity. Angatanay solotenan'ny mpiasa ato anatin'ny groupe Sodiat dia mba tsy hanaovana antsoin'izay amin'ny société Sodiat zany satria zay zavatra zay miteraka impact lehibe na ny amin'ny mpiasa na ny amin'ny mpandraharaha isan-tsokajiny. Ohatra raha tsy teny ohatra hoe sehatry ny Litchi zao mampiasa efa mandeha amin'ny 3,000 mahery ny collecteur sy ny mpandraharaha ao anatiny amin'izay resaka Litchi zay anefa amin'izao fotoana zao zay very daholo zay asa rehetrarehetra zay. Dia zany zao mba angatanay mba hoe tsy hogejana ny compte-ny orinasa ary tsy hanaovana antson'izay koa ny orinasa mba tsy tongavan'izay zavatra zay fa izay zavatra zay tompoko dia miteraka fahasahiranana lehibe amin'ny mpiasa. Ny orinasa eo ihany fa ny mpiasa tena sahirana koa amin'izay zavatra zay satria raha tsy mihodina ny orinasa tsy afaka nome fahafahampoan'ny mpiasa ny mpampiasa. Dia zany zavatra zany zao amin'izao fotoana zao efa anisany mampitebiteby anay mihitsy satria mety ho tonga tsy fandraisana karama ilay izy sanatrian'izany raha ohatra ka hoe itoy foana zao zavatra ohatra zao. Moa koa ny orinasa tsy afaka mihodina araka ny tokony ho izy tsony. Ny tsahatra nanomboka omaly ny fandraofana fako eto Antananarivo renivohitra noho ny fitokonana ny mpiasa miisa 900 eo anivon'ny ny société municipale de l'assainissement SMA takiany ireo mpiasa ny anoloana ireo mpitantana rehetra eo anivon'ny SMA noho ny tsy fahombiazana ny fitantanana takiany ireo mpiasa mpitokona ihany koa ny amerenana ny SMA amin'ny fanjakana takiany izy ireo ihany koa ny andoavana ny karama ara-potoana ny fidirana amin'ny hosti sy knaps ny ansuivant-pressana ny tale général razafy manahaka tiana ary laza fa efa voavany olana toy ny sosialy dia atao ny fiverenana ao amin'ny nivony hosti nanomboka volana desambra lasa teo njakandre mahery sy oangarany avzanatrany tatitra ny Antsibriany. Misy fitsarana ny fandraofana ny fako teto Antananarivo renivohitra nanomboka omaly izany dia noho ny fitokonan'ny mpiasa eo anivon'ny SMA société municipale d'assainissement izay ireo mpamily fiarabe ny akamarony. Takiany ireo mpiasa ny anoloana ireo mpitantana rehetra eo anivon'ny SMA noho ny nambarana izy ireo fa tsy fahombiazana ny fitantanana. Takiany ireo mpiasa tokony ireto ihany koa ny amerenana ny SMA eo anivon'ny fanjakana. Miala tsiny amin'ny vahoaka Antananarivo satria tsy maintsy nahatonay aloha le fitoamana amin'ny fako satria marary izahay. Le marary anay ireto voarakitra ato anatin'ny taratasy mbola menay any ambaratonga ny fahefana zay saza azy moa ty zavatra ty fa hobakiko aminareo satria nareo mpanao gazety. Antony fitakiana fanovana rafitra sy fanovana mpitatana eto amin'ny SMA tompoko. Izahay mpiasa rehetra misehatra momba ampanadiovana ny tanàna Antananarivo dia manao izao fitakiana manaraka izao. Voalohany takinay fanovana mpitatana rehetra eto amin'ny SMA staff io. Famerenana ny société SMA ho eo ambany fiahian'ny fanjakana vantana toy ny teo aloha. Fahatelo, famerenana ireo mpiasa voaroka tamin'ny tsirariny sy tsy ara-dalàna. Fahaefatra, fanajanonana ny antso-zay atao amin'ny mpiasa ka miafara amin'ny fandroahana. Fahadimy, famerenana ny zon'ny mpiasa toy ny hostia, knapsa, prime. Dia fahaenina takinay ny rotation des services 24 heures sur 48 fareraka amin'ny mpiasa. Fahafito, takina ny fanitsinan'ny karama mba hifanaraka amin'ny asa atao. Fanitsina convention collective satria mendrika fanambakana foana misy eto amin'ny orinasa.
Ny antso fampiresana tale generaly Razafimana Katiny ary nilaza fefa voavany olana sosialy toy ny fiverena anivony Osty nanomboka tamin'ny volana Desambra ity. Nambarany fefa mandray karama feno ihany koa ireo mpiasan'ny SMA nanomboka ny volana lasa teo. Ny antso anareo zao ifampiresaka fa ny asa tokony mandeha. Ny fitakina misy amin'ireo fitakina ireo rehefa voavaly. Fampandrosoana ny SMA ny rahantsika teto karama atsasana namboatsika farany taona 2023. Tatrafeno ny karama zao. Tanjona antsika tamin'ity 2025 ty. Hoe hiditra Osty 1er décembre tsika miverina Osty. Fantatra fa misy ny fanovana, takiny, fanatsarana. Ny antony mpiasa amin'ny tokona rehetra iverina efa midinika andatabatra boribory ny tale generaly ny SMA ary hiditra ao anatin'ny fatry ny orinasa. No mafisina koa fa noho ny fametrahana fitondrana no nafahana nandio ny tanàna n'Antananarivo renivohitra nandritra ny roa taona. Ireo mpitokona moa izay nitaraina tamin'ny fipetra nampianahana ny solika ampiasaina dia namaly ny tale generaly fa vola mitentona 700 ariary no efa notsitsiana noho ny fahaiza mitantana vokatra fitsitsiana amin'ny fandaniana solika izay. Nafahana nanofana ny mpamily nanatsara ireo fitaovana nampiasaina ihany koa izany ambobola izany. Miantso ny mpiasa manao fitakiana hirosa amin'ny fifampiresahana ary tokony ho atao takalinaina ny fanadiovana ny tanàna hoy ny tale generaly ny SMA. Nanambara kosa moa ety ankilany ireo mpiasa amin'ny tokona fa tsy misy ny service minimum mandritra izany fotoana fitakiana izany. Toekarena dia nangaram-pitso alahady 20 Novambra ny sambo voalohany hitondra ny vokatra litchi makany ivelany amin'ny topiotazana. Ny vokatra litchi 420 ity. Vokatra litchi milanja 750 tonna no anaingy amin'ny sambo voalohany ny alatsinainy 20 Novambra kosa ny miala ny amin'ny Serana-tsambo Tomasina ny sambo faharoa izay hitondra vokatra litchi 750 tonna. Litchi manodidina ny 5,000 sy R1 tonna hatrany 4,000 sy R1 tonna no entin'ireo sambo miisa 3 ivelan'ny container amin'ny SMMC mandritra ny topiotazana litchi 420 sy R2. Sonirina Patrick, MC Judica TV+ Tomasina. Somary niteraka fahatarana kely tamin'ny fampiakarana ary vokatra litchi tao anatin'ny sambo. Ny fisian'ny rotsakorona ny fanesy teto Tomasina tato ato. Ny 450 isanjato ny vokatra no efa tafiakatra tao anatin'ny sambo voalohany tamin'ny androany antoandro. Iala ny Serana-tsambo Tomasina rapitso alahady 13 Novambra ny sambo voalohany hitondra ireo vokatra litchi ho any ivelany. Vokatra litchi milanja 750 tonna na palety no anainga amin'ny sambo voalohany ity. Raha toka ny alatsinainy 14 Novambra no miala amin'ny Serana-tsambo Tomasina ny sambo faharoa mitondra litchi 750 tonna. Tsika zao zany ity ny sambo voalohany izay niditra tamin'ny la kamisiala dia nanomboka ny asa zay la kamisiala be dia tsika zao niditra amin'ny efa eo amin'ny 54% ny capacité de chargement ato amin'ity sambo ray ity. Dia ny sambo faharoa izay makany Russia izay efa miakosta tamin'ny maraina ary amin'ny ke anankiray aria dia efa nanomboka mampiditra produit koa izahay. Raha tsara ny andro zany dia verina ho rapitso alina no vita ny fanoranana an'io sambo voalohany izay atorianantsika ty. Raha tsara ny andro efa tokony efa nafeno amin'ny 60-70% tsika fa le andro nisy fotoana fijanonana fiatona kely satria nisy orambe zany latsaka omaly ariva. Misa telo ry sambo manokana mitondra ny vokatra litchi avy eto Tomasina makany ivelany amin'ny tapany voalohany zao. Litchi manodidina ny 5,000 sy R1 tonna hatramin'ny 4,000 sy R1 tonna ivelany conteneur amin'ny R2 tonna ahondrana makany ivelany amin'ity tompitazana 420 sy R2 ity no entin'ny sambo misa telo ireo. Nisy ny fiaramiasa ny vondrana mpanondrana litchi eto Tomasina, Nanzel sy ny SMMC izay mikirakira ireo entana ivelany conteneur eto amin'ny Serana-tsambo Tomasina sy mampiakatra ireo litchi ao anatin'ny sambo amin'ny fanatsarana ny fomba fiasa tamin'ity taona ity.
vinavinaina aloha dia eo amin'ny 15 000 na 16 000 tonnes. Zay zany ny vinavina ary tsara ny fotoam-piotazana tamin'ity taona ity dia mety ho tsara koa ny letchi izay hoaondrana avy eto Madagasikara. 500 tonnes zany le sambo faharoa izay makany Russie. Zay ny vinavinaina zany ho ampidirina ao anatin'io sambo. Zay 15 000 tonnes zay zany mandalo eto amin'ny SMMC daholo. Zay amin'ireo palety izay hitantsika ireo. Dia tsika no ny eto amin'ny orinasa SMMC no mampiakatra azy. Ny zava-baovao moa zany mipetraka foana ny fifampatokisana eo amin'ny mpiara-nominantoka, ireo zareo exportateur ny ao amin'ny gel. Dia nametraka foana ny système mba ahafahana manafaingana ny zavatra io. Dia misy ny logiciel vaovao izay napetraky ny zareo ao amin'ny direction informatique ny SMMC ahafahana manafaingana ny comptage an'ireo palety ireo. Dia ny vidy ihany koa fitaovana vaovao ny SMMC izay natao fanaovana letchi fotsiny. Mandritra ny 3 andro ny faretany fampiakarana ireo vokatra letchi ao anatin'ny sambo iray raha ny fanazavany tompona andraikitra. Ho any amin'ny faritra kosa isika fa nanao fitokoana na ireo mponina tao Marovoay androany tsy manaiky ny anesorana ny ben'ny tanàna saoby sy misy ny fikasana anala ny ben'ny tanàna ka ametrahana PDS ka tsy azo ekena izany. Manamana ny amantsika ny commune izy ireo raha toa ka mbola miziriziry anolo ny ben'ny tanàna ny olom-boafidy sasany ao Marovoay ho iatrany ny mponina etsekilany. Dia nilaza ny solombavamboaka ny Marovoay tamin'ny ministry ny atitany nadritra ny fionana teny amin'ny anteny mera-pirenena amin'ny tokony hijerena akaiky makasika ity olana ao Marovoay ity izay tapaka tamin'ny filakevim-panjakana fa ho averina ny fifidianana ao rahantsika ary ny fanadihadiana eo amin'ny sariny Sibelaratra mazava. Milamina ny toedrara ao Marovoay amin'izao mbola nanao etsika hatrany ireo mponina tsy manaiky ny anesorana ny ben'ny tanàna izay vao niasa vao volana vitsy ary voafidin'ny vahoaka tsy anaiky hatramin'ny farany manambana ny amantsika ny commune izy ireo raha toa ka mbola miziriziry anolo ny ben'ny tanàna ny olom-boafidy sasany ao Marovoay ho iatrany ny mponina. Ohatra ka toizandreo ihany ny analany Andriamatoa Obeo mbola antsika Andriamantsika ny commune Babizaza fantsitsika ry tsy ampiasantsika raha tsy ben'ny tanàna tsika ihany. Boka mba anaroany ambony any mba hijerany aty ambany aty indrindra fa anareo ministra rehetra raha ohatra ka tonga aminareo députénay ka momba fampandrosoana Marovoay izay fanaranay dia resy tsara esoara-dalàna izy tompo fa raha ohatra kosa ka anala chef de service anala mera oka kosa anareo mba nieraka olona ty avotiny anaty atsara. Raha tsy aivana no didiny ny fitaleovam-panjakana iverina ny fifidianana ao Marovoay na dia efa namoaka didy aza ny tribunal administratif tao Mahajanga izay nametraka an'Andriamatoa Navony Saoby candidat mahaleo tena ho ben'ny tanàna ny Marovoay. Raha ny fantatra kosa nefa dia Norbert Di Dali candidat mpifaninana no lany nadritra ny voka-pifidianana navoaka ny Seny Mahajanga. Efa nivoaka ihany koa ny didy avy amin'ny filakevim-panjakana faverina ny fifidianana ao amin'ny commune Marovoay ary nilaza ny solombavamboaka ny Marovoay Andry Marindry nadritra ny fionany tamin'ny ministry ny atany teny amin'ny anteny mera-pirenena fa tokony hojerena akaiky ny makasika fifidianana ben'ny tanàna tao Marovoay ity. Ministre ny intérieur efa niona antsika mirahalahy mikasika ny situation ao Marovoay tratra frappen'ny nouvelle élection ny Marovoay commune Marovoay ville ka mangataka anao mba irégler an'izay na averina ny fifidianana na mametraka satria tsisy mitondra zao ny commune ny Marovoay ville mikorotana dia mba manaitra anao mba jerena farany zay aingana koa io situation Marovoay ville io. Raha tsy ivina dia tsy misy ben'ny tanàna amin'ny tantana ny commune Marovoay nanomboka ny volana Jolay teo taoriny ny nivoan'ny didy avy amin'ny filakevim-panjakana satria mbola tsy mahazo miditra ny commune ireo candidat roa ireo. Nandrera isika naraka ny resabera vaovao soratana tao anatin'ny Facebook tamin'ity androany ity. Ny pejy Posibest zaza dalaina tena miaramila tafika ireto voasambotra omaly teny Ambobao ireto aza tadiavina takitaponana amin'ny hoe osoka avokoa ny taratasy nampiasainy tsy osoka ny mahamiaramila azy ireo hatramin'ny basiny
ka aza mifanabado fa vao manomboka anie isika amin'ilay fanovana aza simbainareo ny marzin'ilay ministeran'ny justice fa ny Rousseau Herinaivo mbola ho lava ny lalao. Ny pejy Posibest tsisy hoe ny centre mpitandro ny filaminana izany aza mandainga anaty communiqué officiel fa izany no niarahana ny ady teto. Tena miaramila ny tafika io ilay voasambotra omaly fa nanao perquisition nofa teny Ambohibao. Sikirina hatrany amin'ny lalina io fa den'izao dia ny marina no avoay fa aza takotakonana manjary manala baraka n'ilay fitondrana sy ny ministry ny fitsarana. Ny pejy colonel Randrinerina Mikael aoka tsy ny mpandraraha malagasy ihany ny faizina sy ho atao aza lambo eto. Andao takitsika koa ny fampitsaharana ny hetraketraka sy ny fanaovana ampimamba ataon'ireo mpandraraha karana ireto fa ireo koa no tena loza. Mampiady antsika samy malagasy ireo ary ireo no tena rangory fotsy ny afo amin'ny fitangany io Jirama io. Ireo no fotsin'ny délestage manjaka tokana amin'ny sehatry ny opérateur téléphonique mangorona ny tan'olona sy lasa to manjakazaka eto amin'ny tanitsika mipaiko fanjakana ireo. Ny pejy Claudia Titolomo tena izy nampiseho anatin'ny pejy Tomasina nanao fanambarana ny vovonana tafita ao anatin'ny GNZ. Tsika ny vovonana tafita izay mandrafitra ny GNZ Tomasina iteritery sy ny fitsabahana ataon'ny sasany amin'ireo solombavambahoaka izay manelingela ny asan'ny ministra. Mikasika izany ho izy ireo ny ao amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena miantso ny filohan'ny antenimiran'ny pirenena mba hijery akaiky ity raharaha vovonana mivondrona amin'ny GNZ ity andrefasany ireo antso fanairana ihany koa ireo tandroka ary ny vozy mba andray ny andraikiny. Ny pejy Mikael Kami dia mahazo vaovao mampalahelo avy namonjy baolina mamy tafandry ambony lalam-by tao ambodivandrika Brickaville maty vohitsaky ny train. Tranga niseho androany sabotsy 12 Novambra 2024 tamin'ny 4 maraina nisehony izany. Efa tonga teny toerana ny zandary avy amin'ny brigade territoriale Brickaville sy ny dokotera nanao ny constat. Totika tanterana ny lohan'ity rangahy ity sahabo ho telo 70 taona. Mariana fa avy any Tomasina ho any Andekaleka nitondra marchandise ilay train efa nalain'ny fianakaviany moa ny razana. Lany zato isanjato solotena ny antenimera pirenena eo anivon'ny voamera nasionaly misahana ny fifidianana i Thierry Rakotonarivo raha nivokatry ny fifidianana teny amin'ity androm-panjakana ity alina omaly ariva misolo any Hossein Abdallah izy raha tsy afaka manao ny asany ity olombofidy ity no ny antony ara-pahasalamana ary efa navoaka ny fitsarana mba lalam-panorenana na ny HCC fa banga ny toeran'ny antenimera pirenena eo anivon'ny seni efa nitana ny andraikitra filo lefitry ny seni Thierry Rakotonarivo ny taona 2024. Fitiavana Doni Ivrasata. Candidat tokany Thierry Rakotonarivo mbola nanao fampelezan-kevitra izy na efa niantsoantso azy ireo solomavambahoaka fa efa lany izy. Iaraha mahita, iarahantsika rehetra mahalala fa mila fanavaozana, mila fanovana ny fitantanana sy ny fikarakarana ny fifidianana eto Madagasikara. Ary isika rehetra dia miarana hita sy miaina fa tsy fahalavona hita sy ny tsy fahatanterahana ny fikarakarana ny fifidianana araka ny tokony ho izy no antony miteraka ny korotana sy ny tsy fahamarina toerana ny fitondrana teto Madagasikara. Noho izany dia mijoro eto alohanareo avy mangataka ny fitokisanareo, mangataka miangavy mba hisolo tena ny antenimera pirenena eny anivon'ny voamera pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana. Ny antony dia mba hiarahantsika ahafahantsika miaraka hanomboka ny tena fanavaozana sy ny fanarenana ny fitantanana sy ny fikarakarana ny fifidianana eto Madagasikara. Manome tokenareo aho fa hiezaka mampiasa ny traikefa, ny fahaiza ary izay rehetra hitako sy fantako hatramin'izay mba hanatanterahitsika ny fifidianana madio, maro mangarahara ary andraisan'ny rehetra anjara eto amin'ny tany sy ny firenena. Taoriana fifidianana n'ireo solomavambahoaka dia lany zato isanjato i Thierry Rakotonarivo.
Misorany Hossein Abdallah izay tsy afaka manao ny asany noho ny antony ara-pahasalamana izy. Nanamarina izany fa banga-toerana izany ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Tsy vaovao amin'ny Thierry Rakotonarivo ny asa eo anivon'ny CENI, efa nitanan-draikitra filoha-hevitry ny CENI izy tao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2024. Taorian'ny fangatana fampetona ny Thierry Rakotonarivo natony vao miara-maly ho tena mikarakara ny fifidianana ny 10 mars 2024 teny anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana i Thierry Rakotonarivo ary nametra pelana ny 1 martsa ny filoha-hevitry ny CENI ity. Namafisy ny Herniana Rakotomanana filohan'ny CENI tamin'izany fotoana fa famoahana vaovao tsy nahazoana fankatoavan'ny Birao Maharitra no isan'ny fiampangana fampetona ity mpikambana ity. 10 taona tsy aoriana tavaverina eo anivon'ny CENI indray araka izany i Thierry Rakotonarivo. Misokatra ny fandraisana ireo kandida ho lehiben'ny faritra 20 eto Madagasikara ka manana hatramin'ny 20 novambra ho avy izao ny kandida anaterana ny taratasy. Tsy maintsy mizaka ny zom-pirenena malagasy ny kandida ho lehiben'ny faritra raha ny masotsivana napetraky ny fitondram-panjakana. Tsy maintsy manana ny mari-pahaizana amin'ny fampianarana ambony efa taona aorian'ny baccalauréat na ny bac plus 4 ihany koa izy ireo ary manampy izany ny fahafezana tanteraka ny faritra izay tiana iadidina. Fitiavana Doni Ivra Sata. Nametraka lamina vaovao manomboka izao ny ministeran'ny adi-tany sy ny fitsinjaram-pahefana taorian'ny fanesorana amin'ny toerana ireo governoram-paritra rehetra manerana ny nosy. Herinandro vitsy izao averin'ny fitondrana vaovao amin'izao amin'ny toerana indray ireo lehiben'ny faritra. Nosokafana fanjakana ho azony rehetra irotsahana ny ho lasa lehiben'ny faritra raha ny fampafantarana nataon'ny ministeran'ny adi-tany sy ny fitsinjaram-pahefana ho 420 ireo voatsonga izay tantana ireo faritra 420 manerana ny nosy. Anisan'ny asa miandry azy ireo ny manamafy ny fitantanana ifotony sy miantoka ny tanjona amin'ny fanatanterana ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Ny fanamafisana ny fiarovana sy ny filaminana amin'ny alalan'ny fitantanana mangarahara sy mahomby, ny fiantohana ny fanavozana ny fitantanana sy ny fanamafisana ny firaisankina am-pirenena ary ny firaisankina ara-tsosialy ary ny fiantohana ny fanatanterana fividianana mangarahara sy ara-demokratika. Misokatra ny fandraisana ireo kandida ho lehiben'ny faritra 20 eto Madagasikara ka manana hatramin'ny 20 novambra ho avy izao izay ho kandida anaterana ny taratasiny. Aterana mivantana eny amin'ny prefecture na eny amin'ny ministeran'ny adi-tany sy fitsinjaram-pahefana ny taratasy maha-kandida ireto avy ireo anisany masotsivana takina amin'izany. Tsy maintsy mizaka ny zom-pirenena malagasy tsy mbola nisazy na izany amin'ny eloka bevava na eloka tsotra mahafetanteraka ny faritra tiany adidiny. Eo amin'ny fari-pahaizana takina kosa, takina ny fananana mari-pahaizana bac plus 4 farafahakeliny eken'ny fanjakana. Manana traika efa 5 taona farafahakeliny amin'ny fitantanana ny asam-bahoaka na ny fampandrosoana ara-paritra. Mahafehy ny fitaovana momba ny drafitra, ny fitantanana teti-bola ary ny fiara-miasa ny sampandra samihafa. Mahalala ny lalàna mifehy ny fitsinjaram-pahefana sy ny fiara-miasa eo amin'ny fanjakana sy ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Mahafehy ny teny malagasy sy frantsay ary tombony ny fahalalana ny fiteny isam-paritra sy ny teny anglisy. Milaza ihany koa ny ministeran'ny adi-tany sy ny fandrindrana ny faritra fa atao ampahitsiana mangarahara ary tsy misy fanavakavana ny fizotry ny fifantenana. Ny olom-boafidy no mitondra ny loko politika na eo amin'ny fitondrana fa tsy ny mpiasa-panjakana hoy ny filoha-hevitry ny antenimieram-pirenena fahafito Milavonjy Philobert. Lasa miteraka fanakorontanana anatiny ny tsy faneken'ny mpanao politika sasany ny fanendrena mpiasa-panjakana ho amin'ny toerana iray natao hiasa ho an'ny firenena sy ho an'ny fitondrana mijoro misy ny mpiasa-panjakana ary tsy maintsy izy ireo ihany no mifandimby eo amin'ny toerana ametrahana azy ireo ho hiatrany ny filoha-hevitry na fahafito eo anivon'ny antenimieram-pirenena Milavonjy Philobert. Mbola nambarany ihany koa fa mpiasa ho an'ny fitondrana sy fanjakana mijoro ny mpitandron'ny filaminana. Waratsika ara ny fanadina makasika izay. Dia ny asa-panjakana ny tsisy hoe rehefa miova ny fanjakana na ny fitondrana dia manafatra olona avy any an-danitra angamba hapetraka eo amin'ny fitondrana sy hanompo ny fanjakana fa ireo olona mpiasa-panjakana reo ihany no eo mifandimby manompo an'izay fanjakana tonga eo ary tsy voafaritra mihitsy hoe olon'iry mara fa ny olon'iry mara dia izay nilatsaka tahaka anay izay nilatsaka amin'ny anaran'iry mara
zany hoe aza fangaro ny asa mpanjakana sy ny asan'ny fanaovana politika zavatra roa tsy tokony afangaro zany fa maniba firenena fa reo olona reo ane na olona ministra reo ane misy ane olona fananompo no nanana anjara andraikitra teo amin'ny fitondrana teo aloha dia manino raha rio tsy lazany ao firy amin'ireo ministra reo zao no efa nanana anjara andraikitra lehibe teto amin'ny firenena tamin'ny fitondrana tsy tamin'ny fitondrana teo aloha ihany fa tamin'ny fitondrana mifandimby raisina ohatra raha ireo maramila manao force de l'ordre reo na ny polisy na ny jantara reo ane niasa ihany koa tamin'ny fitondrana teo aloha dia ho lazainy indray koa hoe olony Irmara reo na olony Andry Rajoelina reo raha manatanteraka ny asany amin'izao fotoana izao aoka kosa tokony ahitsy mazava tsara fa ny asa mpanjakana dia tsy manana tompony fa zay rehetra tonga eo dia tompony mpiasa mpanjakana fa tsy hoe rehefa tsy mety amin'jareo le olona dia olon-dratsy tsy mety angamba zay ary tokony hajanona hatreo angamba zany fa miteraka korontana anatiny na miteraka fanavakavahana dia tsy zany angamba ny tokony hisy eto amin'ny firenena. Faritra maro no misedra olana amin'ny fisitrahana rano fisotro madio eto Antananarivo sy ny manodidina saika olana teraky ny tsy fampiny fodrafitrasa na ny fahanterany ireo fodrafitrasa efa misy no antony rano fanazavana tafitra ao anatin'ny politika famahana ny olan'ny famatsiana rano ny fametrahana lavadrano ahafahana mampiodina ireo tombon-drano eny ifotony sy hoy ny ministry ny rano ny fanadiovana sy ny fahadiovana tombon-drano misy satelo araka izany no natolotra ny boriboritany fahenina ho an'ny fokotany Ambatolampy Anteroka sy ny fokotany Andranomena ary tombon-drano iray ho an'ny fokotany Mahitsy komina Ambotry Manjaka distrika Ambotry Atrimo Mamitsina Andrembolona Omega Ranaivojanona. Olana ho an'ireo mponina eto Mahitsy anatin'ny komuna Ambotry Manjaka ny tsy fampiny ny famatsiana rano raha ny fanazavana mbola ankavitsiany ireo fokotany ahitana fodrafitrasa famatsiana rano. Ny komuna Ambotry Manjaka dia mbola fantatra fa tena mijaly rano ny vahoaka ankehitriny ary tena zava-dehibe ny sinjon'ny fodrafitrasa zao ary iraliana mba hitohy ny fiaraha-miasa 5 isan'ny fokotany fito zay ny efa vita iraliana ho feno manetika amin'ny fokotany Andriamanitra. Anisan'ireo faritra telo ny sitraka tombon-drano amahana ny olan'ny famatsian-drano ny eto amin'ny komuna Ambotry Manjaka ankoatra ny fokotany Anteroka sy Andranomena anatin'ny boriboritany fahenina eto Antananarivo renivohitra olona anjantony no misitraka tombotsoa amin'ny fametrahana fodrafitrasa tahaka izao izay mifanaraka amin'ny politikan'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ny mahalaram-pahameny ny setry ny rano. Ny politika ministera moa iny efa nentina teo anivon'ny filakevitry ny gouvernemanta ary efa tapaka tamin'ny 1 Novambra 2024 anisan'ny tanjona lehibe ny fampananana rano fisotro madio ary ampiakarina zany tahan'ny vahoaka malagasy sitraka izay rano fisotro madio izay. Dia ao anatin'izany indrindra izany izao fidinana ifotony izao fanolorana an'ity fotodrafitrasa ity ho an'ny tokantrano maherin'ny 400. Ankoatr'izay efa mandeha ihany koa ny asa fanoharana atao amin'ny fametrahana pompin-drano vaovao eny Tanjombato anatsarana ny tolotra fampisitrahana rano ny Tanjombato Andorano Fotsy Soavina Ifary hatrany Merimanjaka dia Iroso amin'ny fametrahana pompin-drano vaovao ny orinasa Jirama entina ampiakarana ny famokarana rano ampiakatra ny vokatra rano izay manodidina ny 20 mètre cube isan'ora amin'izao ny asa atao raha ny fanazavana hatrany. Miamafy sy miamitombo ny loza voajanahary aty Afrika Atsimo ka ilaina ny fanamafisana ny rafitra mialoha sy fiomanana amin'ny loza ho ny tale général ny BNGRC ny général Gabriel Ramanatsoa anjenena ny fametrahana ny paikady ho fiatrehana ireo loza voajanahary ireo izy ny fionambe izay ho atao eto Madagasikara andraisan'ny firenena 10 anjara avy aty Afrika Atsimo ary mivondrona ao amin'ny SADC sy Bela Andriamazava sy fetra Andriamananjara. Tsy eto Madagasikara ihany fa amin'ny faritra hafa amin'ny Afrika Atsimo no miatrika ny fahamafisan'ireo loza voajanahary manoloana izany indrindra no ilana ny tena fametrahana paikady matotra ka iarahan'ireo firenena mifampizary ny BNGRC miaraka amin'ny PAM, FAO, SADC ary ny IFRC dia anatontosa hetsika sommet de l'Afrique australe sur les actions anticipatoires
Ny herinandro ho avy izao, delegaciona avy amin'ny firenena 12 avy ety Afrika Atsimo izay mivondrona ao amin'ny SADC izay misehatra amin'ny fitantanana ny loza sy ny tandidoza no andrasana ho tonga eto Madagasikara anatrika io fotoan-dehibe amin'ny herinandro eo. Tanjona ny Izara Trakef anamafy ny fiara-miasa eo amin'ireo firenena mpikambana ary anatsara ny fomba fandraisana andraikitra mialoha ny krizy. Ao anatin'ny fiomanana fanomanana zany fiatrehana zany fitaopavaratra zany ny bron dia ny ao anatin'izany ireny nanaovana ireny atao hoe mise à jour ny plan de contingence efa manao ny prépositionnement ihany koa ny BNGRC any amin'ireny faritra marefo efa misy fitaovana efa mipetraka any amin'izany fitaovana zany fitaovana hoentina mamonjy vona amin'ireny amin'ny fandalovana ireny lojavojanahary ireny ary efa manomboka mametraka an'ireo sakafo ihany koa ny BNGRC any amin'ireny faritra voalazako teo amin'ny alalan'ny bureau territorial. Nisy arak'izany tafa tamin'ireo mpanao gazety tetỳ amin'ny Birao foibeny ny BNGRC avaratra tanimora izay teo ambany fitarian'ny tale général ny BNGRC ny général Ramanantsoa Gabriel ny avy amin'ny FAO, Comores, Maurice, Seychelles, ny avy amin'ny IFRC Afrika raha ho an'ny vanim-potoana ny favaratra efa niomana amin'ny fiatrena izany ny BNGRC isy ny exercice de simulation andrefesana ny fahavononana. Navita fodrafitrasa lehibe sy vaovao antsoina hoe bloc technique ny OMSI ao Thomas nasiana fitaovana fiteliana aretina maro sy ahitana scanner fodrafitrasa vaovao isokatra amin'ny volana Desambra ho avy izao ny bloc technique ny OMSI ao Thomas fanomezana fahafapo sy fanatsarana ny tolotra omena ireo mpikambana ao amin'ny toeram-pitsaboana OMSI sy ny vahoaka ny Thomasna no tanjona ho isy ny tompon'andraikitry ny toeram-pitsaboana OMSI Solnerina Patrick Ems Judica TV+ Thomas. Miova endrika ny OMSI eto Thomasna ankehitriny. Ny ampiraindray ny fotodrafitrasa misy ao amin'ny toeram-pitsaboana ireo mpiasa tsy miankina amin'ny fanjakana eto Thomasna na OMSI vita ny fotodrafitrasa antsoina hoe bloc technique. Asiana fitaovam-pitiliana karazana aretina maro sy ahitana scanner eto amin'ny fotodrafitrasa vaovao ity. Hisokatra amin'ny volana Desambra ny bloc technique eto amin'ny OMSI. Ty bâtiment vaovao ty moa zany hitantsika amizao fa efa presque vita tanteraka ary amizao andro fanovana zao dia atsaraina daholo ny zavatra rehetra misy ato. Zay ho asitsika ny fitaovana manara-penitra vaovao. Faharoa dia ho isy radiographie anankiray faharoa ary fahatelo ho isy mammographie. Zany mammographie zany dia fitaovana anankiray rehetra dia rehetra atao fitiliana ny nono ny vehivavy ho isy toerana fitsaboana nify fitaovana anankiray izay eritreretinay ho ampidirina ato dia ataoko hoe fitaovana mpitiliana ny lalan-kanina sy ny tsinaim-body. Zay moa le hoe matériel de fibroscopie sy endoscopie dia misy ihany koa zany ataoko hoe fitaovana afahana mitila ny aretina hita avy amin'ny tsinaim-body sy ny tsinay lehibe ao anatin'ny kibon. Dia ankoatran'izay ho isy échographie koa ato. Natao hanomezana fahafaham-po ireo mpikambana sy fanatsarana ny kalitao ny fitsaboana ao amin'ny OMSI no tanjona amin'ny fananganana ny fotodrafitrasa vaovao. Miezaka hatrany ny OMSI manatsara ny tolotra ho an'ny mpiasa sy ny fianakavian'ny mpiasa ny amin'ny fampitaovana indrindrindrindra fanavaozana ny tolotra eto amin'ny OMSI. Izany dia mitohy hatrany amin'ny ezaka rehetra na fanatsarana fitaovana na fanatsarana ny tolotra amen'ny mpiasa dia miezaka hatrany zahay eto amin'ny OMSI. Ny totosaina omaly zoma 20 Novambra ny fandraisana ara-teknika vonjomaika ny favitany fotodrafitrasa vaovao bloc technique eto amin'ny OMSI Thomasina izay nataony ireo mpikambana ao amin'ny flake fitanany OMSI.
Lanonana telososona no notanterahana tao Taolagnaro ny andron'ny zoma raika amby 20 novambra teo dia ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny tsipipehezana ao amin'ny fahadiovan'ny tanàna Taolagnaro na CMH code d'hygiène municipale teo ihany koa ny fampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny mpitantana ny tetikasa vita vidange ary ny fanoloran'ny commune Ambonivohitra Taolagnaro ireo fitaovana iasana avy amin'ny fikambanana les amis sy ny commune Ambonivohitra Taolagnaro ho an'ny tetikasa dioloto izay hitantana ny tetikasa vita vidange izay eo ambany fiahin'ny ministeran'ny rano sy fiovana ary fahadiovana miaraka amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy fandrosoana lovainjafy BRGRC. Fa tonga avokoa ankehitriny ireo fitaovana ilana amin'ny tetikasa vita vidange toy ny tracteur sy ireo sinibe na citerne sy maro hafa hitateran'ireo maloto avy amin'ny tokantrano eto Taolagnaro hoentina eny amin'ny toerana voatokana anangonana sy anodrinana izany. Etsy andanin'izay dia mizotra tsara ny asa fanorenana ny fodrafitrasa lehibe fanodinana ny maloto. Ity tetikasa ity moa dia efa matsimbola avy amin'ny commune Rahavavy, Oiselle, Anne France sy ireo mpiara-mombonantoka aminy. Telo mahamasaka andro izahay ato amin'ilay zamety Oiselle izay namatsy vola sy fitaovana ny commune izay manampy sy manamora ny asa rehetra na raha eo amin'ny ara-panjakana zany ny ampiresaka tany sy ny sisa ny dioloto izay hitantana ny fitaovanareo ary anome ny service ho an'ny mponina eto Fort-Dauphin. Ny programme an'asa tsy mbola tapitra androany marina fa voatolotra ny fitaovana fa mitohy ihany ny fanentanana. Raha makasika ny fitsipifehezana momba ny fahadiovana kosa dia efa nandalo dingana maro nanomboka ny voalohandohan'ny taona 2024 ity miaraka tamin'ireo mpiara-mombonantoka maro samihafa ary mbola nahitana fandraisana anjara betsaka avy amin'ny fikambanana les amis de Oiselle sy ny tetikasa vita vidange ihany koa ka izao vita soamantsara ary natolotry ny commune Ambonivohitra Taolagnaro ny vahoaka izao. Marina moa fa ao anatin'io code io mafitsipika anazy zay zany dia misy ataontsika hoe sarisarindalàna zany ka rehefa misy ny fitsipika ihany koa ka raha misy ny tsy manaja an'izay fitsipika zay dia tsy maintsy misy ihany koa ny charge voalohany kanefa tsy tonga dia ana charge itsika fa hitaiza aloha mandritra ny fotoana lavalava tsy nisy ary mbola tsy nanana an'izany code zany ny commune urbaine Fort-Dauphin fa dia vao izao tsika zay vao nametraka an'izany code municipal d'hygiène zany dia ka isaorana n'ilay tetikasa ihany koa iarahana amin'ny commune Rahavavy Oiselle sy ny bout de vidange projet bout de vidange fa manana ataontsika hoe teti-bola natokana hanaovana an'izay conscientisation sy sensibilisation zay. Andandriary voarantsika ny vaovao tapatapany. Tseken'ireo mpianatra, ireo mpampianatra, ireo mpisehatra ara-panatanjahantena ary ireo niarantolona rehetra teny Ekanja atao Tomasina izay mitambatra ao anatin'ny vovonana tafita na tanora fitaratra ho an-tanindrazana ny teritery sy ny fitsabahana ataon'ny sasany amin'ireo solombavahoaka izay manelingelina ny asan'ny minitra. Voakasika izany ho izy ireo na ministeran'ny fanabeazam-pirenena izay mitady hiverina ny fomba mamoehatra ataon'ny fitondrana teo aloha. Miantso ny filohan'ny antenimiram-pirenena mba hijeraka aiky ity raharaha vovonana mivondrona anatin'ny Shenzaida ity. Antefazana izy ireo antso fanairana ihany koa ireo tandroka aron'ny vozona mba handreny ndraiky ny manoloana ity raharaha ity. Saripady ny asa fanabeazana antony ny tolomana sy nanovana ny rafitra izay misy eto amin'ny firenena koa noho izany tsekenay ny teritery sy ny fitsabahana izay ataon'ny sasasany amin'ireo solombavavahoaka ka mandelingela ny asan'ny minisy sy ny mpiara-miasa ao anatin'izany andro-pandrakana izany mengavapanajana ny filohan'ny antenimiram-pirenena mba hijery manokana ity tsanga ity. Mampafantatra ny visin'ny izy ireo misehatra ny fikarakarana vatana sy tarehy ny Skylight Beauty House natsangana manokana ny Skylight
Skylar Betty House mba ahafahany olona misitraka fikarakarana feno hita ao amin'ity toerana ity ny fikarakarana endrika amam-bika na ny madinika indrindra na hatramin'ny lehibe indrindra ihany koa fikarakarana rehetra moa zany manana ny mampiavaka azy ihany koa ny Skylar Beauty House satria dia mampiasa machine high-tech izy ireo amin'ny fikarakarana ny vatana sy ny tarehy manitana ireo rehetra liana amin'izany ary izy ireo ary mampanantena fikarakarana mahafapo ihany koa izy ireo rahantsika ary ny fanampanazavana mahakasika izany. Miraba tompoko Madame Skylar, fondatrice ny Skylar Beauty House and Spa. Ety Soraka misy anay amin'ny sens unique midina makany Anosy iny, makany amin'ny Fifa zany. Ampafantatra anareo androany ny atao hoe univers Skylar. Ny Skylar Beauty House dia natsangana manokana mba ahafahany olona rehetra misitraka ny atao hoe soin tout en un au même endroit. Natao izao ivitoerana zao mba ahafahany olona misitraka ny soin rehetra de la tête aux pieds. Ny soin rehetra atao amin'ny Skylar Beauty House dia tsy maintsy miatomboka amin'ny diagnostic aloha ahafahantsika mahafantatra hoe inona no traitement sy soin hitondrana ny olona tsirairay. Zany hoe soin sur mesure zany no vokarinay ato. Ankoatran'izay ny produit ampiasainay dia manaraka ny norme européen. Zany hoe ho an'ny volo zao dia salon partenaire ny Milkshake Madagascar ny Skylar Beauty House. Institut Sotisa ihany koa ny Skylar. Momba ny onglerie ihany koa dia mampiasa ny produit Beauty Luxe izay no ampiasain'ny Skylar ho an'ny coin onglerie. Dia manana ny produit revente any Sotisa sy ny Milkshake ihany koa izahay. Ato amin'ny Skylar dia misy ny soin coiffage rehetra. Zany hoe misy ho an'ny vehivavy ary misy ny barbershop izay lazaina hoe Sky Barber ho an'ny lehilahy ihany koa. Ankoatran'izay misy ny coin foot spa sy ny massage sur machine. Amin'ny spa ny Skylar Beauty House and Spa dia misitraka ny soin rehetra momba ny spa sy ny détente ny mpanjifa ny Skylar. Zany hoe misy ny sauna, misy ny jacuzzi ary misy ihany koa ny karazana spa rehetra ho an'ny tanana, ho an'ny tongotra ary ho an'ny loha, zany hoe ny head spa. Misy ny coin massage sy soin corps eto amin'ny Skylar Beauty House izay miavaka manokana satria ny produit Sotis no tena ampiasainay ao anatin'izany soin rehetra zany. Ny mampiavaka ny Skylar ihany koa dia miobana tanteraka amin'ny high-tech, c'est plutôt high-tech zany ny Skylar. Zany hoe mampiasa ireo innovation sy machine rehetra hikarakarana ny vatana sy ny tarehy. Misy ny drap facial, ny lipocavitation, ny soin avec nanosteam ihany koa, ny LED thérapie. Tsy misahirana ianao mitady parking rehefa tonga aty amin'ny Skylar fa misy ny parking juste devant ny salon eto natokana manokana ho an'ny mpanjifa. Ry mpanjifa malala tongava aty amin'ny Skylar Beauty House and Spa mba hankafizanareo fikarakarana volenta natokana ho an'ny hatsaranao sy ny fahasalamanao. Ato aminay ianao dia mahazo soin spa manala avizanana stress, fikarakarana ny hatsara tarehy matianina, soin manokana ho an'ny vatana sy ny tarehy, service premium ao anatin'ny tontolo milamina sy madio. Tongava miala voly ary avelao izay karakaranao. Ny hatsaranareo no lahara-pahamianay. Skylar Beauty House and Spa ety Soraka, lalana midina makany amin'ny Fifa. Amarahantsika vaovao ary dia horantsika ny voambolana. Ity indray ny voambolana fatarina sy zarana mampiasa mibanjina. Ny hevitry ny hoe mibanjina dia mijery maharitra no sady manana fijery mahitsy fa tsy mitoditodika, zany hoe mandinika tsara. Amin'ny teny frantsay ny azo antoka azy dia hoe regarder en fixant na koa hoe considérer attentivement. Voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra ao anatin'ity sombotonkalon'ny zaonarivony mitondra lohateny hoe farimanganoano ity. Indray teo an-danitra ambony tomaso mibanjina tony, ny iray tao anaty kamory tsy manana mpanorsory. Ititsaka ihany koa voambolana ohatra ao anatin'ity fizatena manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Ampianarina amin'ny fianarana ho mpanao gazety ny mibanjina tsara ny olona laina feo sy iresahana fa tsy merikerika, na koa hoe banjino no afo fa izay afafy no jenjainy. Rehefa izay ry mifantatsika
dia azontsika malagasy izarana mampiasa ty voambolana hoe mibanjina ity rehefa miteny malagasy araka ny tokony hampiasana azy. Sarobidiny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV Plus Madagascar. Rahantsika izao ny aty aminay rahantsika amin'ireo mpanao gazety Mikael Andrimolaza sy Omega Rana Evojaona mametraka ny mandrapiresaka ao amintsika rehetra indray ary mamy fotoana ho amin'ny manaraka indray. Mirary herinandro finaritra ihany koa ary toko klasy toko vavy veloma tompoko.